sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Lasa nidododo ny mpiandrondry ka nahita ny Maria sy Josefa ary ny zazakely mandry eo amin'ny finanam-bilona. Lioka toko faharoe. Ankafaliana tranatrany no iarabanantsika menakavy zay mankafy magnaraka tsy tapaka an'ity onjam-peon'ny radio Fagnier ity. Arabaigna be atsika tratran'ity alahady magnaraka Noely ankalazagna ny fianakaviagna masigny, fianakaviagna kely tao Nazareta zay misy any Jesoa, Marie, Josefa, modely ho an'ny fianakaviagna maro magneragna ny zao tontolo zao. Ndesitsika mbavaka ny fiainan'ny fianakaviantsika, ny fiainan'ny fianakaviagna rehetra magneragna ity tontolo ity. Amezan'ny eglizy loha hevitra tsika am'izao fankalazagna ny fianakaviagna masigny zao dia ny hoe fianakaviagna mifankatia lagnitry eto an-tany. Zegny no rarigny ny fahaizan'ny fianakaviagna, ny fahaizan'ny zanaka ray reny mifandray, mifagnabe, mifagnanatra mba ho aviny ity donia iainantsika ity. Ndao ary ho tandresantsika ny tenin'Andriamanitry arosin'ny eglizy ho antsika arahiny fampianaragna sy toritenin'ny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson archevêque antsika. Boky ny Siraka. Sitraky ny tompo ny anajany zanaka ny rainy, ary nanorina ny fahefany reny amin'ny zanany izy. Izay manaja ny rainy manonitra ny fahotany, ary fanangonan-karena ny fanajana ny reny. Izay manaja ny rainy hampifaliany zanany, ary hoenoina amin'ny andro ivavahany izy. Izay manaja ny rainy ho lava andro iainana, izay manaiky ny tompo hanome fiononana ny reniny. Anaka, tohana amin'ny andro fahanterana ny rainao, ary aza mampalahelo azy ny andro iainany. Raha avy izay haharerahany fanainy, iantrao izy, ary aza manantsinitsinina azy, rehefa be indrindra ny tanjakao. Fa ny soa atao amin'ray tsy mba ho very tadidy, ary isolo toerana ny fahotana, ny fanambinana ho tonga amin'ny tranonao. Izany ary ny tenin'ny tompo. Isoragna ny Andriamanitra. Ula wampandina, getulurani
Taratasy masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kôlôsy. Ry kristianina havana, olom-boafidin'Andriamanitra ianareo, sady masina sy malala, ka mitafia famindram-po amampiantrana, alemem-panahy amampanetren-tena, fahamaotonana amampandeferana. Aoka ifandevitra sy ifamela heloka raha misy manana alahelo amin'ny namany. Aoka ho tahaka ny namelan'ny tompo heloka anareo no hamelanareo heloka ihany koa. Fa ambonin'izany rehetra izany dia mitafia ny fitiavana izay fehiny hatsaram-panahy rehetra. Hanjaka ao amponareo anie ny fiadanan'i Kristy, izay niantsoana anareo hiforona ho tena iray, ary hahay mankasitraka ane ianareo. Hitoetra be dia be ao anatinareo ane ny tenin'i Kristy, ka ifampianatra sy ifananatra amin'ny fahendrena rehetra ianareo, ary hoentin'ny fahasoavana hihira ho an'Andriamanitra ao amponareo, amin'ny salamo amin'ny kiramasina. Ary na inona ataonareo, na amin'ny teny, na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny zavatra rehetra, sy amin'ny mpisaorana an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Ianareo vehivavy, manekeny vadinareo araka ny mety ao amin'ny Tompo. Ianareo lehilahy, tiavo ny vadinareo, ary aza sosotsositra aminy. Ianareo zanaka, manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahan'ny Tompo izany. Ianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo, fandrao dia mamoy fo izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ne Andriamanitra.
Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio ao amin'ny toko 2. No ny lasany majy indro nisanjelin'ny tompo niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofy ka nagnano hoe mifoaza ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny ary mandosira agny Egypta dia mitoera agny mandra-pilazako aminao indre fa Heroda efa hitady ny zazakely ovonoiny. Mbola alina dia nifoa izy nitondra ny zazakely sy ny reniny ka lasa nankany Egypta ary dia nitoetra tagny izy ambara-pahafatin'ny Heroda mba ho tanteraka ny tenin'ny tompo voalazan'ny mpaminagny hoe nantsoko hiala tany Egypta ny zanako. Ary rehefa maty Heroda indro nisanjelin'ny tompo niseho tamin'i Josefa tany Egypta tamin'ny nofy ka nanao hoe mifoaza ianao ento ny zazakely sy ny reniny ka modia agny amin'ny tanin'ny Israely fa efa maty izay nitady ny hainy zazakely. Dia nifoa izy nitondra ny zazakely sy ny reniny ka tonga tany amin'ny tanin'ny Israely. Nono re anefa fa Arkelosy no nanjaka tany Jodea nandimban'ny Heroda reny dia natahotra ankany izy ka nankany Galile no nefa nilazan'Andriamanitra tamin'ny nofy. Ary no nitonga tany izy dia nono natao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta mba ho tanteraka ilay tenin'ny mpaminagny hoe fa atao hoe Nazareanina izy. Izany ary ny tenin'ny tompo dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina hava malala, mbola ao anatin'ny fankalazana ny Noely tokoa isika ary mbola manakoako ny hiran'ny Noely ka mbola ankafaliana ankaravoana tokoa ary no hiarabana sy irarisoa ho antsika ola raika ziaby isika EEV vita batemy ka iraina fa indrindra amin'izao taona ny misiona izao ka anirahana antsika miomana amin'ny fankalazana ny fahajato taonany EVT ary fankalazana ny kongresa eukaristika miroso atrano tokoa ny tia ny teny tonga nofo zay ankalazasika izao ary ny nofo tonga mofo ary ny mofo tonga aina zaraina ka mahatonga sika tokoa entaniny zany ain'Andriamanitra izany zay mibaribary tamin'ny fankalazasika ny Noely ka aim-baovao ny Noely tokoa no entitsika ifampizarana amin'izao vanim-potoana fankalazana ny Noely izao. Ary ao anatin'izany vanim-potoana ny Noely zany ary no ankalazan'ny eglizy amin'ny fomba manetriketrika ny fetin'ny fianakaviana masina ka tsy mahadiso raha miarahaba manokana ny fianakaviana rehetra isika amin'izao fankalazana izao, na kristianina izy na sy kristianina, na mpivavaka na tsy mpivavaka, fa fetin'ny fianakaviana tokoa. Ary ny mahamasina azy araky ny averimberitsika matetika dia satria eo anivon'izany fianakaviana izany ilay masina dia siza fa izy Jesoa Mesia ilay mpamonjy izay ankalazaisika amin'ny Noely. Ary dia izay ihany koa no mahatonga an'izao fankalazana zao manaraka ny Noely ka sarary raha mba hodinitsika fa mba tsy ho fankalazana ety ivelany fotsiny ny fankalazana ataotsika, fa araky ny averimberitsika matetika ny fankalazana ho antsika dia sady fahatserovana no fibanjinana ary indrindraindrindra zary fiainana noho ny fanahy masina. Ka
ka araky nylazay isika teo ary masina ny fianakaviana tao Nazareta zay tsarosika manokana an'io de sinona zany fa ny fianakaviany Jesoa, Josefa sy Maria de satria teo anivo no isika teo ilay masina dia i Jesoa nanaiky isafidy an'izany lalana izany tokoa ny lahatr'Andriamanitra amin'ny famonjenantsika de sinona fa raha naniraka ny zanany ho famonjenantsika Andriamanitra dia ny lalan'ny fianakaviana no nankatoaviny satria raha nahary asika Andriamanitra hatramin'ny voalohany dia nahary asika hitovy endrika aminy ary ny fitovizana endrika aminy dia fitovizana endrika amin'ny Trinité masina zay fianakaviana voalohany indrindra loharano sy fototran'izay fianakaviana izay ary ny loharano sy fototran'izay Trinité masina izay dia Andriamanitra fitiavana ary mibaribary izany araky ny fampianarana nataotsika amin'izao Noely zao. Raha misy takalo hoy isika dia lay takalo sarobidy izao takalo ataon'Andriamanitra amintsika izao satria raha resaka takalo no atao dia matetika dia zavatra mitovitovy no atakalo fa eto de zavatra sy mitovy misy ka azo lazaina ary fa nanaiky ho resy Andriamanitra mba hampandresy asika satria izay lay takalo nanaiky ho tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra mba hahatonga asika ho zanak'Andriamanitra ary dia ao amin'ny fianakaviana no ny safidianan'Andriamanitra n'izay ary ao no tanteraka izay lahatra sarobidy izay ka ny fianakaviana dia tena sarobidy tokoa ho an'Andriamanitra ary dia io ny lalana nofidianany amin'ny amonjy atsika ka miaina teo anivon'ny fianakaviana tokoa i Jesoa ary zay no safidy ny Jesoa zany amonjenantsika ka tonga olombelona nateraky Maria i Jesoa no ny herin'ny fanahy masina de niaina toy ny olon-drehetra araky nefa fampianarana averimberitsika matetika sy hoe nanao sarisarina olombelona Andriamanitra fa tena olombelona tokoa ary tena Andriamanitra ary zay ny mahasarobidy ny takalo araky ny lazaisika ary de tao anatiny io fianakaviana tao Nazareta io no niainany ny fiainam-pianakaviana nandritra ny 30 taona zany hoe ny velona ny fiainam-pianakaviana tanteraka i Jesoa ary dia ahitana ary ny toe-panahy sy ny toe-piainana rehetrarehetra ahafahasika manahaka n'izay fianakaviana masina izay mety ilaza isika hoe hafa ny fianakaviana masina hafa isika marina izany fa ny fidianan'Andriamanitra ny fianakaviana masina mba ho fampianarana ka ahafahasika andray azy ho modely amin'ny fiainantsika ka izay indrindra raha mahastadidy tsara sika ny vavaka fanaosika isaka sabosy ary eto mo ao dia manamafy ary mampirisika sika amin'ny vavaka isaka asabosy ny fiainany fianakaviana ny vavaka ny fianakaviana zay ataosika ary rehefa miroso amin'ny fivavahana ho an'ny fianakaviana isika dia tadiditsika sara ao amin'io vavaka fanaosika io amin'ny fanokanana ny fiainam-pianakaviana erana atao amin'ny fianakaviana masina de tadiditsika sara mba ho senakla ho isika zany hoe senakla toeram-pivavahana izay zany hoe mila vavaka ny fianakaviana ao ihany koa no ataosika hoe ho sekoly hanovozana ny fahalalana ny evanjely ny fianakaviana zay ihany koa no mahatonga atsika ary indrindraindrindra amin'izao taona ny misiona zao famporosina momba an'izay fandraisana ny baiboly eo anivon'ny fianakaviana izay ary oka ho isika mba ho lavitra ny fianakaviana ny herisetra fa mba
mba fianakaviana mivelatra ho an'ny hafa fa tsy mba mikombona fa ahitana zany an'izay fifankatiavana marina izay. Mbola misy moa andiniantsika an'izay fa aokary hodiniantsika sirairay ireo mandrafitra n'io fianakaviana tao Nazareta io raisika aloha i Jesoa lay zanak'Andriamanitra dia marina ny aina toy ny zaza rehetra izy nandritra n'izay 3 taona izay, ary hitasika izy raha vao feno 40 taona lay nijanona tany Jerosalema tany tempoly ary niaraka ny fandahatra tamin'ireo manam-pahaizana momba ny soratra masina enganie mba ho izany tokoa ny zanatsika rehetrarehetra ka andrafitra ny fiainany tokoa amin'ny soratra masina ka anao ny fandaliana-pinoana ary zay ny sazoa faharoa amin'ny sazoa enina zay ezahsika fandaliana-pinoana i Jesoa lay zanak'Andriamanitra dia nandrafitra ny fiainany tamin'ny azay fivelomana ny soratra masina izay, tsy mahagaga moa izany fa zanak'Andriamanitra izy, fa ny lalana nijorany ny tiako asongadina eto ary ayantsona ny tanora rehetrarehetra matetika no averimberiko ity aoka isika amin'ny fahatanorana sika araky ny lazaiko matetika ihany koa sy ny fahatanorana sy misy ny fahatanorana fa ny tanora misy zany hoe tanora mitady izay andrafetany fiainany ka modely ho asika i Jesoa ka aisika sara ny tantarany rehefa any nevitra izy voniny fakapanahy ka avy natao batemy dia lasa nandeha tao an-tempoly ary nanambara ato amiko ny fanahin'ny tompo ka izay koa niriko ary amin'ireo tanora maro isan-karazany matetika ao no miteny amintsika hoe sy ny ampiso no andrafetana ny fiainako hafa androano isika ka aokary ho izay tokoa isika ho vonina andrafitra sahady ametraka ny safiditsika ary raha safidy ho isika dia oka hitondra fanantenana sy fiadanana, zany hoe fanantenana mitondra amin'ny hoavy fiadanana satria fantatra ny hoavy matetika lazaisika io misy ny fiadanana raha fantatra ny lalakombana ka i Jesoa no lalakombana satria lalana sy fahamarinana ary fiainana ka ho asika tanora indrindraindrindra ary amin'izao fankalazana ny fahazato taona ny FET sady fankalazana ny congrès eucharistique aoka orarotsika ity fotoana ity amenona ny sazoa fahenina ny aniny ho avo isika fasirampiso ka oka arafitrisasika aden'izao ny fanantenantsika ka hitondra sika amin'ny tena fiadanana marina hoy izaho matetika isaky ny manao ny confirmation fanamafisana zany ome ho an'izay afaka manome ny fiainana ho anao ny fanantenanao ka aza manaiko viravirain'olona izay fanantenanao zay ka izay indrindra i Jesoa ho asika ka raha izany koa masiny Maria reny mikolokolo reny manabe reny mivavaka reny mizery izay mahasoa anireo zanany ka izay koa engany ho reny mpianakaviana izay manana an'izay toe-panahy manaza ny aina manaza ny fiainam-pianakaviana ka ho tahaka ny ao amin'ny vakiteny voalohany izay enosika teo ary ho tahaka an'izay voalazany masin-dahapoly anana lemem-panahy fifandeferana fiaraha-mivavaka araky ny fampianarany masin-dahapoly ary anatanteraka mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra ho mpanompo ary dia hitasika zany fa ny sazoa voalohany sy ny sazoa fahatelo no azosika hibanjinana any masiny Maria satria
mivavaka manompo izy ary mikatroka tokoa ka modely ho asika. Dia karaha izay ihany koa i Masinday Josefa modely satria ohatra amin'ny fitiavam-bavaka sy ny fitiavan-janaka. Fantatra sika ny fiarovany an Jesoa enosika tamin'ny tantaraka no entiny tany Ezipta. Fantatra sika ihany koa ny fiarovany ny Masiny Maria mba tsy ho afa-baraka izy. Marina sisy teny maro mikasika ny Masinday Josefa ao amin'ny evanjely, kanefa dia vady azo tokisana izy ary ray penakaviana ny taiza sy nanabe an'ny Jesoa, ka modely ho an'ny ray penakaviana tokoa ary de niasa izy ary nanatanteraka n'izany asa zany ary nampianatra ny Jesoa n'izany asa izany, satria nafatarana ny Jesoa ihany koa dia Jesoa lay mpandrafitra. Ka izay ihany koa ho ansika ray penakaviana oka ho modely ho an'ny zanasika isika ary anampy azy ireo araky ny voalaza sika teo, ahasapa ka atonga azy isafidy ny tena izy eo amin'ny fiainany, mba ahafantatra ny soa toavina eo amin'ny fiainana, ka anana an'izay alemem-panahy, anana an'izay fitiavam-bavaka izay ary dia izotra amin'izay fifankatiavana izay. Ka izay indrindra ry kristianina havana milaza miara-mahita isika fa marary ny fianakaviana amin'izao. Maro ny fianakaviana zay tratry ny aretina mikiky ka manapotika an'izany are sarobidy no arian'Andriamanitra izany, satria araky ny voalaza sika teo ny fianakaviana dia niaraka no ariana tamin'ny sika olombelona. Hitasika zany ao amin'ny bokin'ny Genèse ary hatramin'ny voalohany dia napetraka oloarano sy fototra n'izay fianakaviana zay ny fanambadiana, nefa dia fantatra sika fa maro no aretina tady anapotika n'izany fanambadiana izany, fa indrindra raha manaraka n'ireny aino amanjery reny sika, ka izay indrindra no anetanana sika sady amporosianantsika amin'izao taona masin'ny missionna izao, satria ny fianakaviana no oka ho missionnaire ny fianakaviana, tahaka ny hoe ankizy no missionnaire ny ankizy ary ny tanora ny missionnaire ny tanora, ka ny fianakaviana no missionnaire ho an'ny fianakaviana, ka mila vavaka ny fianakaviana. Ka izay mbola anetanana ho iaho, amporosiana ho iaho amin'ny vavaka amin'ny asabosy, anetanana atsika fandrindra amin'izao taona ny missiona izao. Ka eto mpamaranana tokoa ary ry Jesoa Tompo, ry fianakaviana masina tao Nazareta enganie izao taona masina ny finoana izao, amoafoa amin'ny olona rehetra tokoa ny fahasapana fa masina ary sy azo tointoinina ny fianakaviana, ary amoafoa ny fahasapana ny akantony araky nandaran'Andriamanitra azy, ka hivelona azy araky izay fandaran'Andriamanitra izay ny fianakaviana sirairay, ary angatanay ny sodran'Andriamanitra amin'izao andro ankalazana ny fianakaviana masina izao. Ry Jesoa sy Maria Josefa ho eno izao vavaka izao, ary ekeo ny vavakay ary vavanay manokana ireo zay ao anatin'ny fahasairanana maro isan-karazany, nara-panahy, nara-tsaina, nara-nofo, ao ireo zay tsy afaka miroso amin'izay resaka tokantrano zay noho ny antony maro samihafa, ka ankahirezinao izy ifikitra aminao ka zary ho mpiaro ny fianakaviana, na dia tsy afaka iroso amin'izany tokantrano fanambadiana mariazy izany aza, fa ny fiombonana aminao no loharano mpamonjena, ka engany anao no ahita vahaolana ho an'ny tsirairay avy, ho an'ny fianakaviana tsikiraikiraiky
ka nisodranonao hitantana anay menakavy amin'izao fankalazana ny taona masina ny misiona izao, ka ho fianakaviana misionera tokoa ny fianakavianay rehetra, ary ny fianakaviana no misionera ny fianakaviana aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roa tsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roa tsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.